Soran'Andriamanitra indray isika raha ohatra mbola afaka miona ny lalan'izao fanamarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba moderne izao. Misaoran'Andriamanitra voalohany tenako indrindra aloha voalohany indrindra dia misaoran'Andriamanitra lehibe aho no nanomezany azy ho tombon'andro feno 20 taona omaly aho ary tena misaotran'Andriamanitra lehibe. Misaotra nareo rehetrarehetra mihitsy zay nandefa mesazy taty amiko, betsaky nareo maneran-tany, nanome fampaherezana ary nanome ihany koa ny torolalana rehetra zay veriko fa nomenareo ny amin'izany atao hoe mivelona amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Misaotra betsaka tompoko, tena isaky ny mamaky ny mesazinareo aho dia tena mahatsiaro fa tena fifaliana lehibe tokoa ho an'ny asan'Andriamanitra zay nampanaoviny atsika hatramin'izay. Ka dia misaotra indrindra nareo, tsy voavaliko pary telefônina fa be dehibe loatra nareo, ary zay natonga nangataka amin'ny tompo aho mba hiteny mivantana aminareo rehetrarehetra. Tsy voavaliko mihitsy reny firabahana ataonareo reny, reny firariana ataonareo reny, fa Andriamanitra zay nitehiry tao anatin'izany fotoana zany ene no diaviko zany a no androtsaka ny fahasoavana feno antsika tsarehetra. Nangatahako amin'ny tompo fa naparako tamin'ny sasany taminareo dia zao ny tenin'Andriamanitra zay ndrenesitsika rehetra hatramin'izay mba hitondra fahasoavana ho an'ny fiainam-panahintsika ane hoe tsika mamakivaky zao fiainana izao, indrindra amin'izao manandro sarotra izao. Tsy teniko daholo reny ary tsisy teniko mihitsy fa Andriamanitra nametraka an'ireny teo ambavako. Ary za mino fa matoena voakasika tao amin'ireny toroteny marobe reny tao anatin'ny androm-piainako 450 taona ny rahako nena tamin'i Jesosy, tao anatin'izany 20 taona zany. Zao ry vavan'olombelona, nanambara ny tenin'Andriamanitra, nasian'Andriamanitra ny resaka zavatra be dehibe tao anatin'izany ihany koa no nampianarany tompo aho zavatra maro teo amin'izany atao hoe fiainana maha-kristianina izany. Ary iresaka aminao aho nireo aveo, nampahitany tompo zavatra be dehibe aho teo amin'ny firenena folo no hitako, zavatra betsaka nampiseho tompo tamin'izany. Nasehony daholo ny zavatra karazana ady rehetrarehetra, nasehony daholo ny karazana fakapanahy rehetrarehetra, fa tao anatin'izany ny tena nitehirizany tompo ny fiainam-panahiko. Ary tsy zaho ihany fa misaotran'Andriamanitra koa aho, nitehirizany tompo anay vady, mbola nitehirizany tompoko ny tokantranonay nandritry ny 450 taona. Fahasoavana lehibe zany. Ary dia misaotra nareo zay mivavaka ao anay hatrany. Mino zay fa petsaka aminareo koa mivavaka ao anay, petsaka ao anareo matsiaro anay naiza eran-tany ireny. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hebreo hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina kaladiny ny fitiavanareo. Andriamanitra dia amansontsika ary ny zavatra iriko indrindra androany dia mba hananatsika zany atao hoe fiainana maharitra tsy ao amin'ny Kristy ihany, fa ny fiainantsika andavanandro mihitsy, dia manko hoe ny fiainam-panahy ihany, fa ny fiainantsika maharitra mihitsy mba te hiresaka amintsika mihitsy androany mba hoentsika mamakivaky zao fiainana izao. Koa dia peratsika amin'ny tompo ny asa rehetrarehetra, koa dia milohana isika zany tenin'Andriamanitra zany dia mbola hivavaka isika. Ary metraka izao afatra zao am-pelantanan'Andriamanitra. Raha io misaotra indrindra tompo raha mbola afaka indray anohy ny famahana ny ondrinao maneran-tany, satria ny teny nataonao tamin'ny Petera dia mbola nataonao tamiko hoe raha tia ianareo, raha tia ianao dia fany ny ondriko. Ny fanambarako ny teninao, ny fijoronay vavan'olombelona ny vady, ny fijoroko vavan'olombelona dia famahanana ny ondrinao ry tompo amin'ny heriny maro isan-karazany, satria tsy teny ihany ny tianao fantatra fa ny fiainana ihany koa. Misaotranao ara io zany fitiavanao zany, misaotranao mbola nitehirizana ho anandritra zany 20 taona zany, ary mbola anohizako zao fitoriana ny filazantsara, mbola anohizako zao famahanana ny ondrinao zao, fiandrasako ny ondrinao zao, ary indrindra tompo ny fitandremako ny teninao, satria ianao ny teny hoe raha tia ianareo tandremo ny teniko. Misaotra indrindra raha io ary dia ampahiraizy mandrakariva ny olona
tiraina mandrak'izay anaranao amin'ny anaranao Jesosy mangatahana izany zavavaka izany amen. Ny ten'Andriamanitra zay tiako indrindra apetraka amintsika sy teo lava loatra fa fofo ihany. Dia ny teny ato amin'ny Korintianina voalohany toko fa 15 tsotra ihany io fa tiamerina fotsiny aho mba atonga atsika iorina tsara ipetraka tsara eo ambonin'ny ten'Andriamanitra. Ary anankiray dia ny Efesianina toko 2 vakitsika misesy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Vakitsika aloha Korintianina voalohany toko fa 12 andininy fa 10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavana ato amiko fa efa niasa faraka mihoatra noho izay rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara niasa tamiko. Atao ny Efesianina toko voalohany toko 2 vakitsika eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Diny 9 manomboka fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana tsy tavy aminareo zany fa nomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandraho hisy irehare fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba hanianantsika eo aminy. Izara tena tiako amboara amintsika riavana matoy isika mbola tahaka an'izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra iresaka aminao any amin'ny ty hoe fahasoavana ity riavana. Indraindray ny zavatra tena jereny olona fotsiny amin'izy io na alaliany olona foana dia ny fahasoavana raha materialy, fahasoavana araka ny zavatra ilaina eto amin'ity zao to zao ity. Ampahany zany riavana, ampahany zany fa ny tena fahasoavana dia le famonjeny Jesosy Kristy ary resaka aminao ariavana amin'io satria ao indrindra ny tena olana riavana amin'ny kristianina maro tsy mahatsapany zany hoe fahasoavan'Andriamanitra natoy zao azy ary raha nisy fahasoavan'Andriamanitra tsy avy amin'ny ezaka zay ataontsika mihitsy raha tratra zany fa 20 taona zany tsy misy ezaka avy amiko mihitsy zany fa tena ny tanan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ny tehiry ka mbola nanomezanao azy ny tongotrandro izany. Tena tiako aperaka amintsika misy dingana vitsivitsy reto havana zay everiko fa tena ilainao reto mba ahafahanao tena mahita mihitsy hoe inona ny zavatra tena takian'Andriamanitra. Zavatra tsapako tao anatin'izay fotoana nyainako aloha voalohany indrindra dia rehefa avy eo ny rahanay nyaina teo amin'i Jesosy dia ny anankiray voalohany indrindra nanekeko an'io Jesosy io ho tompo sy mpamonjy. Eo ry havana ny tena tiako resana aminao. Ny olona manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ry havana dia manaiky an'i Jesosy anjakany ny tontolo ny fiainany, ny saina, ny vatana fanahy. Jesosy no mpanjaka mitondra ny fiainana manontolo tsy ny ampahany ihany ity vatantsika manontolo ity. Jesosy no mibaiko, Jesosy no mitondra ary ny tenin'Andriamanitra dia nomeny ampahany fotsiny akabeazan'ny olona no entiny Jesosy dia tsy magaga raha ohatra ka reraka eny an-dalana eny izy, tsy magaga raha ohatra ka miovaova izy eny an-dalana eny. Matompo andray mandeha ny teny hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao ny fiovana tanteraka ry havana fisarahana ny fanao zao tontolo zao eo amin'ny lafiny rehetra na fitafiny io na fihetsika io na fijery io na fihinana io ninninona misy zavatra ataonao aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Fantatsika ve ny fanao zao tontolo zao be deaibe ny olona manaraka Andriamanitra fangaroaro ny fanaovana zao tontolo zao miverina fa rehefa manompo an'Andriamanitra rehefa mitondra izy tsia ny fanekenan Jesosy ho tompo sy mpamonjy mibaiko io. Tsaroko ary havana tamin'ny taona 20 rehefa nanaiky an'io Jesosy io mbola tanora via tamin'izany na foiko daholo zay mety zavatra rehetrarehetra mety ifikirana n'ity zao to zao ity zay mety misitosito eto amin'ity zao to zao tena niova tanteraka misy ny tontoloko manontolo na ny tiavelana zany natao anaty na mpisairana gaga daholo mpiara-miasa gaga daholo manodidina eny fa raha dia mitondra vavana gaga. Jesosy mpanjaka
mibaiko ny fiainanao, mitondra ny tantarany zany o te-mpanjaka nge manome ny sorodalana izy, manome ny taridalana izy, manome ny fampairezana izy. Jesosy, inona io Jesosy io? Ny tenin'Andriamanitra io, manaiky azy zany, tsy moa zany. Ary rehefa nanapa-kevitra tahaka zany Jesosy ary nataoko, Jesosy o, midira tompoko azy ianao, anatanterako an'izany fa tsy ho vitako zany. Midira tompoko atao tsapako mihitsy. Nanomboka tamin'izay riavana tena riko mihitsy zany hoe niova dolotolona ny fijeriny masoko azy. Io riavana ny tsapako mihitsy. Anisan'ny nampaharitra io a, na teo amin'ny taona, na teo amin'ny fanarahana ny tompo, teo fiainana miaraka amin'i Jesosy, dia io hoe fanapa-kevitra niara-niaina tamin'i Jesosy io. Ny faharoa riavana, dia ny forosoko tamin'ny dingana atao hoe fankatoavana tenin'Andriamanitra. Io ny dingana irosoana ao amin'ny atao hoe fahalehibiazana. Vao nanomboka riavana niaraka tamin'ny tompo, niaina taminy, dia niraisiko modely mihitsy ny mpianatra telo taona sy tapany niaraka tamin'i Jesosy. Nasaina nanaiko fotsiny ny teny izay nasaina natao, nakato. Ary io riavana ny tena tsapako tao ny fiainako. Niezaka mihitsy nakato tenin'Andriamanitra, tsy amin'ny alalana mpampiandriamanitra, tsy amin'ny alalana beny, fa ny baiboly io teona nivakiako ary nakatoavako avokoa zay zavatra asian'Andriamanitra. Nahitako zavatra be dehibe riavana, tsy takatra ny saiko. Teny tanàna ora folo aho teto amin'izao tontolo izao, be dehibe ny zavatra hitako tamin'izany. Fa nampiatra ny tenin'Andriamanitra foana, ary dia hitako foana mihitsy fa marina ny tenin'Andriamanitra io. Miaina sy mampiasa ary makato ny tenin'Andriamanitra. Zay dingana faharoa. Nampianarin'ny tompo atsara zany. Tao anatin'ny fito taona teo. Tondra zavatra lehibe io satria anisany sady nitehiry tamin'ny ara-batako, nitehiry tamin'ny saiko, ary nitehiry indrindra tamin'ny fiainam-panahiko. Rehefa tao anatiny vita ny fankatoavana ohatran'izay, dia zao zavatra tsapo dingana fahatelo. Nanontany amin'ny tompo amin'izay ary, inona no ataoko amin'izay ary? Zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana, zarazaraina ny asa. Nanomboka teo riavana, tena nampahafantarin'ny tompo mihitsy ny anjara toerana misy ahy io amin'izany atao hoe ratsa vatan'i Kristy. Tsara ho pasteur, sy tona asa hafa koa hoe asa fanasoavana, fa tena nasain'ny tompo tena hitondra n'ilay Jesosy Kristy fiainana. Io riavana ny fanalidy, ary io ny tena nampianarin'ny tompo ao hoe rehefa tena nandray an'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fanamasina ianao, dia tsy maintsy ny identitéko Jesosy ny iainanao, ny identitéko ny ma Jesosy aho. Sarobity io riavana, ary io amin'izay no ahafahana mandresy ny fakapanahy rehetra. Nandritran'izany taona maro riavana, tao anatin'izany taona ny ainana izany, petsaka ny fakapanahy, ny famaofao andro manalina amin'ny angla raiky. Fa io Jesosy io nampandresy, tsy avamiko fa ny fahasoavany. Rehefa natsiarotsiaro tena voavotsy ny fahasoavan'Andriamanitra mampandresy ary manolo lalana foana izy ahafahana miala ny fakapanahy. Dingana goavana be io riavana, nalala ny antony. Nalala ny antony amin'izay pahavelomako. Ny misy ao izay ampanaovin'Andriamanitra hoe anao inona ianao, hitondra ny filazantsara eo amin'ny tontolo ny sehatra asa mandraraha sy eo amin'ny fiainana andavanandro. Sady nanampy be dehibe zany riavana teo amin'ny tanjam-panahy, tanjam-batana ary ny tanjantsaina. Ary za tena mipetraka tamin'ny tompo foana hoe ampio aza Jesosy saka toy ny teninao. Toro lalana napetraka ny tompo, tsy hainao ny manatanteraka an'io raha tsy zany miditra ao anatinao. Jesosy fiainana no ahafahana maka toy ny tenin'Andriamanitra riavana. Jesosy ao anatiny mampandresy atsika, Jesosy atao anatiny mamparitra atsika, fa tsy isika mihitsy, tsy nofotsika mihitsy. Jesosy miditra ao anaty, tena rena ao anatinao izy, miara-miasa anao isan'andro. Fakapanahy misy foana andro manalina, mandrapikipo maso ny endriny, fa io Jesosy io ao anaty tena renao mihitsy isan'andro miteny ty lalana ka andiana, re ao anaty ao na amin'ny alina na ny lalana. Zany manao misy ao maneran-tany zany tena miteny mihitsy hoe zao no misy amiko aty. Nay tonga tao ny zasana tsy zany misy amiko, ty misy amiko. Re ao anatinao mihitsy. Io riavana. Ny tena zavatra tiako indrindra mba ho zaraina amintsika rehetrarehetra. Nandritran'izany fotoana ny rana ivady ny ena. Zava-dehibe. Ary tena taon'ny faefatra amby roapolo taona kao nanomboka nanambady aho. Dia mbola vady zay vady hatramin'izao. Mbola tena mifankaty foana zay vady. Ary mbola tazon'Andriamanitra. Na dia teo aza fakapanahy. Efatra amby roapolo taona zany manambady, tsy mora zany. Terizina mbola tsy nisy fotoana misy ny salama na dia ray metra azy.
satria nahoana velona ao anaty jesosy ary io riavana tiako atolotra atsika rehetra le kristianina rehetra zay melo zao afatra izao azavarana fotsiny manompo an'andriamanitra fa mela amin'ny fanavoziny zay amin'ny zavatra tsara kasitra fon'andriamanitra zay ataony zao tontolo zao mila miova ny tontolo manaraka ny fanao zao tontolo zao tsika be dehibe riavana zany iny ary nisany tena nalasa eritreritra any avana ary tiako resana aminao zay ngambona marana ko azy de le teny jesosy indray mandeha ary io tena mbola naritany saiko foana rehefa isehona treny tompo iala eto tsy fantako lovina no ialako ato de zao ny tenyny tompo jereo tsara zay teny ozy ao Matthieu toko fahavelo maro aminareo nanao zava-magaga maro aminareo nanao asa lehibe maro aminareo nanao ka demoni fa tsy fantatra akory ovina miala amiko jereo tsara olona manao asa tontolo filaza tsara olona manao zava-magaga mihevy tena fa nanao asa magaga fa ozy ny tompo tsy fantatro fa i zany io toediavin'ny tompo Kristy velona ao anatinao io no jereny io le koresana lay zava-miafiny lay zava-miafiny fivavahana Kristy ao anatinareo izy fanatenana ny voninahitra any amin'ny Korintiana izy de zao hoe tsy fantatrareo moa izy raha tsy olona ny lavina ianareo Kristy ao anatinareo io no jereny fa tsy nena vita asa be dehibe tsy hoe fitoriky filaza tsara ny tena eframidimbo tsy zany misy tsy zany raha ataoko be dehibe io misy ny jeren'ny tompo ahy fa ianao ve manana ny identitéko jesosy mitona ny identitéko venao samy teny tahaka ny Paoly hoe manafa ainareo ozy Paoly tahaka ny nahafako amin'ny Kristy zany no ilaitsika am'izao fotoana zao fa sady mampatanjaka ny sainy io mampatanjaka ny vatany io ary indrindrandrindra mampatanjaka ny fanahy mampaharitra eo amin'Andriamanitra riavana tsy mamikoty ny taona tsy mamikoty ny taona fa arao tsara ny tantara ny tena mikoty eo amin'Andriamanitra dia ny fakatavana ny tenin'Andriamanitra tsy misy repetra jereko foana atao amin'ny mpanjaka ary io tena zavatra anankiray lehibe misy ao amin'ny mpanjaka voalohany eo nisy raha fadinareo tsara nisy any Eli rehefa nandatsaka ny ranonorana izy nandatsaka ny afo izy aloha dia mivavaka izy nandatsaka ny ranonorana mba jerenareo tsara mitantara mpanjaka voalohany eo sao teneniny tamin'ny mpanjaka dana mody agny ianao mamonjeka kalisy fa hoavy ny orana mbola tsisy ny orana fa dana fa mitraotra eo niakatra ny mpanjaka tainana kalisy ary Eli niazakazaka teo alohan'ny kalisy mpanjaka asa 4 km/h zany ny vitesiny mpanjaka 4 km/h ny vitesiny Eli olona efa antitra mbola manana vitesina sovaliny mihoatra ary zany no tian'Andriamanitra omena antsika ravana herim-batana zany herin-tsainy zany herim-panahy zany ny lakileny zany fakatoavana ny ten'Andriamanitra fiainana ny tenin'Andriamanitra ho fiainana fa soavan'Andriamanitra matoy zao tenin'Andriamanitra riavana betsaka nefa nikorina tamin'ny sofintsika gataka aminareo zay manao manompo an'Andriamanitra rehetra dia ny tsara ny teny Jesosy misy betsaka izay tsy mifantatra akory daty tsara na tsipony any fahaverezana any amin'ny elo fa tsy misangisangy Andriamanitra avy any amin'ny elo fa azo moloko fahazoazy mety ho ezaka ezana ihany angamba ny afatra amin'any fa napetraka ny tompo tato anaty koa am'izao valopolo taonako zao satria tiako ianareo mba asatra amin'ny farany tiako ianareo mba vita ny azakazaka tsara mbola tsy fantana mbola ity tampy-azakazany tsika am'izao fotoana zao fa ny zavatra fantary kosa matehiry antsika ny tompo matehiry zay natolotra azy izy ary marina foana le ten'Andriamanitra ao misy atoko efatra amin'ny telopolo hoe telo amin'ny efapolo hoe tsy misy marombaka zay am-pelantanako rehefa tena am-pelantanany tompo ianao tsy misy marombaka aloha minaizana izy andro sarotra zao andro manahirana zao amin'ny lafiny rehetra misy fa raha mipetraka tsara ambony tan'Andriamanitra ianao azo atoka ny fiainana zay le havako malala afatra natery aloatra am'izao fatsiarovana fitsikirany taonako zao amin'ny fahavalopolo taonako zao ary tena faly misy zay vady zay misaotra nareo rehetrarehetra ary ny rahany nanombo n'Andriamanitra ary misaotra nareo zay mivady vavaka ho anay foana mino afa be dehibe aminareo mivavaka ho anay ary mino koa fa ny tompo hiasa nareo tsy ry avy tolom-bavaka ataonay isan'alina dia zao mba ho voatery ny tompo daholo ianareo zay fa nandray ny tenin'Andriamanitra zay nampitondrainanay hatramin'izay averiko raha mafisiko tsara tsy hanano teny fan'Andriamanitra tsy zany nampiteny nametraka ny teny tombavako ary marina foana le teny hoe tsy hiverina foana ny teny koa zay anamiko raha tsy ambinina am'izay nandrahako azy tahinany ianao tompo ary tondra fahasoavana tondra fahampahirezana ho an'ny fiainako avinao manontolony izany afatra izany hivavaka izy
le Jehovah-Andriamanitra rainay eo zay ny an-danitra ny amisotranao ny amin'izany teny menony zany ray ho anay zany voalohany indrindra maneho sora sy fakasitrahananao izay vady indrindra fa ny tenako manokana zay nomeno ny 20 taona ny enako tena ny fahasoavanao na toy izao atombo ny famindra-ponao no tehirizana ho a eo am-pelatananao ny androm-piainako ary ianao no mametra an'izany ary ny olona tsiray avy zay manaraka izy koa ataovy tsara olo tsara fa eo am-pelatanany ny androm-piainanao tsiray avy eo am-pelatanany ny androm-piaina izy ireo tsiray avy eo am-pelatananao mangivo izy aza velo varina eto am'ty zao toy zao ety aza velo varina fitadiavana ara-no fotsiny fa asaino misaisaina foana ny tompony mandraka saina izy marina loatra le teninao ny olona zay tena nandrainao Jesosy dia manana fanantenana velona ao anatiny ka ny fahafatesana tsy matahotra ny fahafatesana dia vavady lehibe idirina makany amin'le tena fiainana ary zany no andrasanay eto am'ty zao toy zao zany no andrasako zany no andrasanay isanandro isokatra lay varavarana makany amin'le tena fiainana ary reto olona rehetra etoko atao ataovy manana zany fanantenana zany aza velo varina mihitsy eto am'ty zao toy zao ety ao arina amin'ny foana ny teninao tompo zay nambarany hoe ny zanako satanako teo aloha didiko reny voninahray an-tanana ny fiainainao meo to mandrakariva ny olonao tsare avy amin'ny lalan'ireny teninao ary tario hibavaka mandrakariva anatona anao ary iaina ny teninao amin'ny androm-piainany manontolo sotranao manokana tompo mbola afahanao mitondry zany afatra izany tiaraina mandrak'izay naranao ary ny olona etra zay miaino izany tompo ka siony foany ampairaty ny masom-panahany mba ho tonga saina izany mba anova fisainana ary andeha androso landalina koa misaotra indrindra ray eo ray amin'ny anarana Jesosy no avako zany mavaka izany amen